mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra manaraka ny fandaharana dia ny finoana amin'ny ity androany ity. Tahaka ny mahazatra misy fizarana tianay iarahantsika amin'ity androany ity. Miainga hatrany amin'ny voalaza ny soratra masina androany dia tantara ny ainga atao amin'ny Matio, tantarain'ny Matio zany ao amin'ny bokiny toko 9 no misy an'izao tantara zao. Tafavory zany Jesosy sy ny mpianany dia mandeha moa zany ny resaka zany rehefa navita fahagagany Jesosy mitory teny Jesosy sy ny sisa dia ndray mandeha zany Jesosy tamin'ity fotoana ity rehefa tao amin'ny tanàna anankiray izy antsoina hoe Kaisara Filipo dia nanontany mpianatra Jesosy zany ataon'ny olona hoy zao izy izany mba fahafantaran'ny olona na fijerin'ny olona na filazan'ny olona n'izany izah zany. Zay zany fanontaniany Jesosy dia samy miteny mpianatra. Misy miteny hoe ianao hony Jaona mpanao batisa, misy miteny hoe ianao hony Elia mpaminany, dia misy miteny hoe ianao hony Jeremia mpaminany na iray amin'ireo mpaminany ireo Tsy fantatra moa zay tena nitranga tao anatiny na hoe nimeme kely Jesosy nahoana fozy izy hoe ary nareo mba manao anahy ho iza. Dia asana sampijerijery ny mpianatra fa i Petera ny tonga dia niteny. Dia ozy Petera hoe ianao no zanak'Andriamanitra velona. Dia mitodika tany aminy Jesosy ozy izy hoe ry Simona Barjona ozy izy sambatra ianao fa tsy avaminao izany teniteneninao zany fa avamin'Andriamanitra nanehonanao an'izany fahatakarana izany. Eo maso mpianatra eo zany Jesosy dia nanavaka mihitsy any Petera hoe sambatra ianao fa avany amin'iray no nahenonao no nafantaranao an'izany fanehona zany. Tsy vitan'izay fa mbola nitohizan'i Jesosy hoe omeko anao izy ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra. Dia ninona ozy fehezinao ety an-tany dia ho fehezina any an-danitra. Na inona fehezinao ety an-tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety an-tany dia ho vahana any an-danitra. Tena hoe nanana ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra zany Petera. Izy rery no nresahan'i Jesosy an'izay teo anatrehan'ny mpianatra rehetrarehetra. Tena hoe fanosorana mihoatra noho ny fanosorana zany, ary tena hoe fanavahana mihoatra noho ny fanavahana zay zavatra niteneniny Jesosy amin'ny Petera zay. Nitoy nefa ny tantara zao indray nitranga tao aorianan'izay. Nanohy ny resaka indray zany Jesosy dia niteny tamin'ny mpianatra rehetrarehetra hoe zao ozy izy ambarako aminareo fa za ho any Jerosalema. Dia rehefa ho any Jerosalema dia ho lavo mpisorona, dia atolotra eo anatrehan'ny mpanoradalàna sy ny lehiben'ny mpisorona sy ny sisa, dia ho vonoina ho faty ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana. Asa aloha zany zay mety hoe reaction mpianatra zany na ino an'izany satria tena zay zany ny voalohany nitenenan'i Jesosy tamin'ny mpianatra miharihary ny antondihany teto ambonin'ny tany dia ny hoe anaiky ho ampijaliana hiaritra farafahoriana ho faty mihitsy ary kanefa kosa ao aorianan'izay dia misy fitsanganana amin'ny maty. Ny zavatra nitranga tao aorianan'izay dia mahavariana ihany. Lasa Petera nanantona an'i Jesosy dia nanohina anazy izy, nikitika anazy zany, nitanila kely taminy zany Petera dia niteny mafy azy. Hoy ny soratra masina, niteny mafy azy zany Petera hoe tsy ho avy aminao zany. Mba eritreretintsika ange zany hoe i Petera zany mibedy an'i Jesosy eto amin'ity andalan-tsoratra masina ity. Asa nanole hoe vao nitenenina teo Petera hoe manana omeko anao ny fanalahidin'ny lanitra, dia nanana an'izay ataontsika hoe fahasahiana izay Petera hoe sa nibedy an'i Jesosy hoe tsy aminao zany. Ohatry ny teteny an'i Jesosy zany izy hoe tsy marina zany Jesosy, tsy ho tanteraka aminao zany Jesosy. Ny tohiny dia zao, ny teny mahery any
Petera indray Jesosy mitodika izy de ny teny anivoako ianao ry Satana. Tsy mihevitra zay an'Andriamanitra ianao fa mihevitra ny an'olona. Mba eritrereto ange zany fifanoherany zavatra ao anatina fotoana fo izany. Vao eo Petera no lazaina hoe ianao no meko ny fanalahidiny lanitra, fanalahidiny fanjakany lanitra. Zay vahanao ety an-tany de ho vahana any an-danitra. Izay fehezinao ety an-tany de ho fehezina any an-danitra. Minitra vitsy aorianan'izay indray nefany de nolazainy Jesosy Petera nitodika tany aminy Jesosy de niteny hoe anivoako ianao ry Satana, fa mihevitra ny olombelona ianao fa tsy mihevitra n'Andriamanitra. Zay zavatra aloha zany de tena mahatonga atsika ninona raha ataontsika hoe famakina tsotra fotsiny de tsy mahazo matoky olombelona fotsiny am'izao tsika. Satria Petera izay nodoka-dokafany Jesosy teo ary nomeny ny fahefan'ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanalahidiny fanjakan'Andriamanitra teo de minitra vitsaty arina de fa inona lazany Jesosy azy? Anivoako ianao ry Satana. Zany hoe Petera minitra vitsy teo aloha de ozy izy Jesosy hoe ndray no naneo anao an'izany fa iza no zanak'Andriamanitra. Minitra vitsaty arina nefa Petera de Satana ndray ny tao aminy niteny azy hoe tsy avy aminao zany, tsy avy aminao zany ry tsy ho avy aminao zany ry Jesosy. Satana ndray no niteny azy matoa Jesosy tonga de niteny ny fanatrika ary niteny mivantana ny Satana hoe anivoako ianao ry Satana. Eo zany ny fampianarana lehibe indrindra de zao. Tsy mety mihitsy ny matoky olona na izy na izy. Tsy azo atao zany matoky 100 isan-jato foana ny tenina mpanompon'Andriamanitra na apôstôlin'Andriamanitra izy na izy na izy. Petera de anisan'ny nomeny Jesosy voalohany anio hoe menanao ny fahefana ama sy ame ety ambonin'ny tany. Nahazo anio ihany ny mpianatra rehetra tao amin'ny Matteo 7:12 ary tsika rehetra zay mino an Jesosy de mahazo anio koa satria anisan'ny tenim-pahefana io zay ampiasana moa zany any amin'ny fifoazana. Na manana an'izany rehetrarehetra zany ary tsika de ao anatina fotoana tsy hitandremana, tsy hiambenana de mety Satana ihany koa no miteny sy mitarika atsika ao anatin'izay. Inona ary zany no tokony atao? Mampatahotra nge zany. Mety le pasteur io zany, mety le mopere io, mety ho presbyteriana sy ny bishop samihafa sy ny mpiandry sy ny sisy io tsy fantatrao rehefa inona ary izy no tokony enona, rehefa inona ary izy no tsy tokony enona. Ny valiny soratra masina, ny valiny de ny soratra masina no milaza azy izay ny ao amin'ny asan'ny apôstôly no mitantara an'izay hoe ohatry nataon'ny mpino tany Beriany tokony atao. Mifanaraka amin'ny soratra masina ve ny zavatra tenen'ny olona ray. Ity teny ity zany de tena mitarika atsika mihitsy hoe aza manao olona ho lasa solon'Andriamanitra ianao. Fa raha mbola olombelona izy na manana fahefana sy fanalahidiny fanjakan'ny lanitra ary afaka ampiasain'ny Satana aveo. Fa aleo matoky an Jesosy ary aleo manamarina amin'ny soratra masina trano hoe mifanaraka amin'ny soratra masina ve ny teneniny ity olona ity. Fa sao sanatria de baiko, sao sanatria dia fitariana efa avy amin'ilay Satana no itenenan'le olona ao anatin'iny fotoana anankiray iny de iny ianao tafajoboka ozy izy ny fomba fiteny. Tandremo koa nefany fa i Petera na de niteny tenen'i Jesosy an'izay hoe anivoako ianao ry Satana. Tadidio tsara fa Petera no ataontsika hoe nanatanteraka ny fitoriana filazantsara goavana indrindra voalohany indrindra ka olona 3,000 no ndray resy lahatra nandray an Jesosy tao anatin'ny fotoana io. Raha ohatra zany misy olona anankiray ao anatina vanim-potoana ray, anatina tranga anankiray manokana no tratran'izay nampiasain'ny Satana ohatry nanjohan'ity Petera ity zay. Ary tsy io ihany nanjohan'ny nga Petera andro vitsivitsy taorinan'io manko de tonga ny Paska ary fantatritsika ny zavatra nitranga tamin'ny nga Petera satria de nandany Jesosy mihitsy Petera. Fa inona nefa nitranga rehefa narenin'Andriamanitra izy, nirestauren'i Jesosy izy de izy no mpitory filazantsara voalohany zay olona tsy omby 3,000 no ndray nino azy. Tsy azo atao koa zany manao iny efa zaoko, iny efa zao de lasa le ampiasain'Andriamanitra azy aty arina koa no lavinao. Fa zay zavatra tenen'ny olona anankiray, zay zavatra ambarany olona ray ampianarany olona ray de dinio amin'ny lalan'ny soratra masina, mifanaraka amin'ny soratra masina ve ny zavatra lazainy sa tsy.
samy fanohitra mi'soratra masina zay no atsapanao azy zay ny ray ary ny faharoa koa nefa de zava-panahy fotsiny zao Jesosy no miteny hoe ny ondriko miaino ny feoko zany hoe raha feo an Jesosy ny ao anatin'ny Petera de ny ondrony Jesosy mahafantatra fa Jesosy zany miteny zany amin'ny alalan'ny Petera zany hoe misy fahafantarana zany eo zay tsy azontsika ampianarina amina zavatra olombelona fa fahafantarana fotsiny zao hoe zany ohatrintsika ohatra hoe raha samy malagasy mifanena ny velany any to de fantatra hoe ay malagasy iny pray tandrazana iny de tahaka an'izay koa zany io hoe to de mifanahintsika ny connecté ho azy amin'ny feo an'ilay olona zay ampiasain'i Jesosy ampahery antsika na hitondra antsika amin'ny lalan'ny fahamarinana tena mampitahotra hoy tsika ary mahavariana zany tenin'ny soratra masina izany de manentana antsika mba tena hoe andinika foana ny soratra masina manoloana toe-javatra sahala am'izany raha iverenana sy amaranana an'izao fizarana izao ny teny teo de zao Petera zany mba mety ny eritreritra hoe ity Jesosy ty ve de ho vonoana ity Jesosy ty ve de ho lavina ty Jesosy ty ve de ho faty de nieritreritra izy zany hoe satria io zanak'Andriamanitra de tsy mahazo misy zavatra ratsy na zavatra fahoriana eto an-tany miatra aminy zay no nadiso hevitra azy be deaibe koa tsika am'izao fotoana zao no mety manana saina ohatran'ny Petera efa nino an Jesosy ve ianao efa nandray an Jesosy ianao okay tsy marary tsony ianao zany tsy sahirana rabola tsony ianao zany tsy misy fahoriana tsony zany andoa afaka iainanao afaka mitranga amin'ny fiainanao be deaibe koa tsika am'izao fotoana zao no manana saina tahaka ny Petera mihevitra fa satria efa zanak'Andriamanitra velona isika ary marina zany de tsy anjara itsika intsony no mbola andalo fahorian'ny tany mitandrema fa Jesosy mihitsy no teny aty am'izao tontolo zao ny ahitanareo fahoriana dikan'izany tsy hoe mandray an Jesosy ianao de tsy hisy fahoriana intsony andray anao anjoanao tsy hoe nandray an Jesosy ianao de tsy mahazo marary tsony tsy hoe nandray an Jesosy ianao de tsy mahazo sahirana intsony raha ety am'izao fiainan'izao ihany na nytenaintsika ny Kristia tsika no farany mahantra indrindra na noho izany Jesosy an'le resaka teo ary de ozy izy re ny fanazavany zany hoe nadiso an'ny Petera nijeriny amin'ny nofo fotsiny de ozy izy zay te anaraka de tsy maintsy mitondra ny azo fijaliany isan'andro mora anga zany mitondra azo fijaliany zany tsy marary ve zany mitondra azo fijaliany zany zay indrindra no ampaherezana atsika ao anatin'izay satria zao lay Jesosy efa nandresy zao tolo zao no ampandresy atsika fa raha ny filazana fa tsy hisy fahoriana de tsy marina zany tsara tsoratra masina zany fa kosa na misy fahoriana ary de mahatoky lay efa niantso atsika satria anao atsika mihoatra noho ny mpandresy izy na isy ara ny fahoriana mila matoky an'ilay efa nandresy izao tontolo zao tsika mba tsy ho tratra ny fandriky Petera ka ho lazainy Jesosy hoe anivoako ianao ry Satana mampahery anao ao anatin'izao fotoana zao zay manaraka an'izao fandarana zao Jesosy ane hitarika atsika amin'ny fahamarinana rehetra ary ampahery atsika amin'ny ady rehetrarehetra zay tsy maintsy atrehana de samia ho tahian'Andriamanitra